Kabalala rehetra ny tompo mbola voalohany ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesu Kristy le tompo sy mpamonjy amen. Ny avin'Andriamanitra ravana amin'ity alahady ity dia salamo fasiva valopolo ka ny andininy sivy ambin'ny folo hatramin'ny andininy fa fito amin'ny telopolo. Ino moa no fitsika amin'ity voalohany ty moa? Ino izy moa zavaty? Manorina faneken'ny tompo. Ary izany koa no akan'ny afitr'Andriamanitra amin'ity salamo fasivy amin'ny valopolo andininy fasivy ambin'ny folo hatramin'ny andininy fa fito amin'ny telopolo di. Manorina fanekeny ny tompo. Omena aloha teto zao ravana ny afitr'Andriamanitra amin'ity alahady maraina ity dia ny hoe manome fanekeny amin'ny voafidiny ny tompo. Ino izy teo zafady? Manome fanekeny amin'ny voafidiny ny tompo. Sara telo ry avany mba hifampizaratsika amin'ity salamo sivy amby valopolo ity manoloana zany loha hevitra zabatentsika zany. Voalohany dia ny hoe manorina ny fanekeny amin'ny fireneny voafidiny izy. Inona ny voalohany? Ny andininy fasivy ambin'ny folo tapany voalohany no atatsika zany. Ny faharoa manorina fanekeny amin'ny olom-boafidiny ny tompo. Inona ny faharoa? Ny andininy fa roapolo hatramin'ny andininy fa efatra amin'ny roapolo no atatsika zany. Fahatelo farany ravana manorina fanekeny amin'ny taranaka voafidy ny tompo. Inona ny fahatelo? Solo tompo. Dao raverina re le drafitry ny toriteny teo. Inona ny lohateny moa zafady? Manorina fanekeny amin'ny voafidiny ny tompo. Voalohany manorina fanekeny amin'ny fireneny voafidiny ny tompo. Faharoa manorina fanekeny amin'ny olom-boafidiny ny tompo. Fahatelo farany manorina fanekeny amin'ny taranaka voafidiny ny tompo. Mora beka mampatadiaza ndray firenena, ndray olona, ndray taranaka. Fa ny voalohany sy faharoa tonga manorina fanekeny amin'ny firenena voafidiny ny tompo, manorina fanekeny amin'ny olom-boafidiny ny tompo, ary fahatelo manorina fanekeny amin'ny taranaka voafidiny ny tompo. Raha malala rehetra amin'ny tompo amin'ity fotoana ity tokoa isika dia mahatsiaro ray aman-dreny izay mitondra ny fiangonana teto amin'ity fitandremana misy antsika ity dia tsaroana tokoa fa olom-boafidy ireo. Ary zany indrindra no ny fidianana ity salamo fasivy amby valopolo ity izay isaoran'Andriamanitra tokoa tena fanitsy tsara ao anatin'izao vanim-potoana, ao anatin'izao fotoana atokantsika fiangonana ahatserovana andreo ray aman-dreny ireo isika menakavy n'ity salamo fasivy amby valopolo izay nomena antsika ity. Ino moa le lohateny teo? Manorina fanekeny amin'ny voafidiny ny tompo. Ary le voalohany manorina fanekeny amin'ny firenena voafidiny ny tompo. Ny andininy fasivy ambin'ny folo dia milaza hoe tamin'izany ny olonao masina dia nilazanao tamin'ny fahitana hoe nametraka famonjena tamin'izay mahery aho ary nananatra ny anankiray voafidy tamin'ny olona. Le tenenana zany dia olonao masina. Zany hoe firenena efa no voafidin'Andriamanitra ny ravana. Ireto horesahana ireto Andriamanitra no fidy azy, nanavaka azy tamin'ny maro, zay mahamasina azy. Ary Andriamanitra koa no manana teny atao amin'ireto olom-boafidiny ireto amin'izay ahatserovana hatrany fa Andriamanitra no tompo. Izy no tompon'io firenena io. Azy zany firenena zany efa nataony horakitra sokoa azy ny firenena dia ny firenena Israely. Ary andrindra ny avana tokony ho tsaroana. Matotsika tonga eto dia ino tsika? Olom-boafidy n'Andriamanitra sika. Nantsoin'Andriamanitra ho azy sika. Ary zany antson'Andriamanitra zany
no mahatonga antsika mamaly ka tonga eto am-piangonana ankehitriny. Tsy dia no safiditsika loatra fa no Andriamanitra izay mifidy antsika mihitsy ka niantso antsika mba ho lasa fiangonana masina mahatonga antsika ho tonga eto anatrehan'Andriamanitra hivavaka aminy ankehitriny. Na tsoin'Andriamanitra ianao zany matoa tonga eto. Olo mbo afidin'Andriamanitra voantso ho masina ianao dia nantsoina ianao mba hivavaka amin'ity Andriamanitra masina ity. Raha indrindra ny havana no masary mihitsy ny fiaraha-bavaka tanterantsika toy izao satria Andriamanitra no tompony fanompoako vavahana ary miantso antsika izy mba hanompo azy amin'izay andraisantsika anjara ao anatin'izany. Ilazana zany havana fa Andriamanitra no tompony ny firenena, Andriamanitra no tompony ny fiangonana. Ary raha mamaky sika amin'ity Salamy 8:20 ity dia verina ko olo ko masina nanana ko ako ina dia zany azy ny firenena. Misy tompony ny havana ny fiangonana ary sika rehetra dia manaiky fa Jesoa no tompo sy mpamonjy. Fanekena ataon'ny mpandray fandraisan'ny tompo zany ny havana, faneken'ny olona atao batisy zany ny havana. Manaiky sika fa Jesoa no tomposika, manaiky sika fa Jesoa no tompony fiangonana. Dia zany ny havana ny fanekensika eo tonga eto dia fanekena fa Jesoa no tompony fiangonana, azy ny fiangonana ary izy no manana teny atao ao anatin'ny fiangonana. Raha indrindra ny havana no hoia hoe manonona fanekeny amin'ny firenena voafidiny ny tompo, mba tsy lazana hoe manonona fanekena amin'ny fiangonany zay no fidiny ny tompo. Ao amin'ny testamenta taloha moa ny havana dia ny firenena sy ny fiangonana dia iray ihany. Aty amin'ny testamenta vaovao aty amin'izao androntsika izao vao miavaka ny hoe fiangonana hafa, firenena hafa. Fa raha atao amin'ny testamenta taloha ny firenen'Andriamanitra dia tsy fa ny fiangonan'Andriamanitra ihany koa zany. Ka raha Andriamanitra no tompony firenena, izy koa zany tompony fiangonana. Dia hoe Andriamanitra no manana teny atao eto. Ary indrindra apazy oloko, fireneko, ko vera zany atao amin'ity Salamy 8:20 ity. Raha malala rehetra amin'ny tompo zay tokony ho tsarovana mandrakariva dia manana tompo ny fiangonana. Dika zany ataovy eo an-tsaina fa na ianao azy manana tompo, ianao ary tsy tompony tenanao fa an'Andriamanitra ianao. Vao maiky moa ny fiangonana koa zay fikambanan'olo masina rehetra dia antompo ny fiangonana ary tokony tsaroantsika mandrakariva fa manana tompo ny fiangonana dia tsisa fa Jesosy. Ary amin'izay rehetra teneny ary havana dia io ny fahavany manokana. Zay teneny zay any ray dia ihany koa, zay any ray avokoa, fa ny fiangonana rerona vana fiangonako. Ohatrany hoe tsy ombonany fa azy tena azy manokana zany. Raha indrindra ny havana no fanorenana n'ilay mahafiangonana ny fiangonana, fanirahan'i Kristy izay nalatsany teo amin'ny asa fijaliana no namonjena antsika mahatonga antsika ho lasa fiangonana. Raha zay andreo dia mametraka famonjena ho an'izay mahery aho ary manandratra ny anankiray voafidy amin'ny olona. Isika zany ny havana dia ametrahan'Andriamanitra famonjena. Natao tamin'ny fotoanany ankizy teo zany ny havana, ary tsy ny ankizy ihany fa isika rehetra koa dia tena tian'Andriamanitra iorina ny famonjena zay nomeny ho antsika, novoten'Andriamanitra sika ary Andriamanitra mamonjy intsika zany voavoatsika. Tsy tokony isalasala to ianao hoe voavoatsy azy azano dia tsy sagery asa koa Andriamanitra ny havana namonjy manintsika zany voavoatsika. Raha ianao no mamonjy mety mbola mampatahotra fa raha Andriamanitra mamonjy manintsika zany tena voavoantsika zany. Hoe hoe tsy tokony isalasalana zany ny havana sa asan'Andriamanitra mitanterahany taon'ny Jesosy Kristy. Azany tiany hiorina aty anatsika fa amin'ny zavatra rehetra zay atao dia efa olona intsika, dia efa olona voavonjy isika. Raha mba mamerika isika ny havana fanekena zay raha ataontsika tamin'ny raisina mpandray zava-lava mailosy dia manaiky marina someny fa tsoko ty tompo famonjena voavelany eniko ary azoko famonjena, azoko famonjena fa asa tongora dia nazoko tsara na azokazoko ihany. Tsia fanambarana nataontsika teo anatrehan'Andriamanitra zay fiangonana zany ary ataontsika tamin'ny finoana zany ny havana tokony tsy salasala amin'izany tsika
efa naorin'Andriamanitra ny fanekeny fa ino tsika olona efa novoajenysika raha malala rehetra amin'ny tompo zany ny tokony iorenantsika tokoa manorina fanekeny ny tompo ho antsika olom-boafidin'Andriamanitra fiangonan'Andriamanitra kristianina dia tsy tokony misalasalantsika zany le havana fa rehefa Andriamanitra ny mamonjy dia voavoantsika hoe raha olona ny mamonjy mbola mampisalasala ihany namonjy ihany matsika raha tena voavoantsy tokoa fa misy koke voafetra zavatra ataony fa raha Andriamanitra no mamonjy dia voavoantsika raha malala rehetra amin'ny tombo miropaka ary tokony miropaka amin'izany asan'Andriamanitra zay naorin'Andriamanitra fanekena zay nataony teo amin'ny azy fijaliana nandatsahana rano antsika zany sika riavana dia tena azo antoka ny fahasoavan'Andriamanitra zay omeny antsika raha malala rehetra amin'ny tompo hiditra ny tapany faharoa sika fa dao aloha velona kely ina le lohateny moa manorina fanekena amin'ny voafidin'ny tompo ina le voalohany teo manorina fanekena firenena voafidiny ny tompo ina le faharoa manorina fanekena amin'ny olom-boafidiny ny tompo teo ny firenena voafidy dia lazaina hoe ho tompo eto hoe ananatra anankiray ho fidiko amin'izay olom-boafidy aho zany hoe ao anatin'ny olom-boafidy zany zao dia misy stomina olona anankiray fidina ampanaovana zavatra anankiray ohatra tsika zao kristianina olom-boafidy daholo fa reto misy olom-boafidy manokana zay niala tao anatiny kristianina rehetra dia reto manao kanjo fotsifotsy reto aikoa zany manao kanjo fotsifotsy reto manao kanjo fotsifotsy reto ary zany fepetra vidianana dekona fa mpandriavana zany tompo dia zany efa vita batisa koa zany zany hoe tao anatin'ny olom-boafidy dia anganana olom-boafidy zay keo rehefa avy ao zany hoe misy fifidianana fanondrona zay atao ao anatin'ny olom-boafidy zany tetsopito anangana olom-boafidy amin'ireo firenena voafidy Andriamanitra ity zany fa Davida rehavana notsogaina manokana ny amin'izay hanorenan'Andriamanitra zany fanekena ataon'Andriamanitra ny firenena zany ka asongadany manokana mpanompo anankiray anehoany an'izany fifidianana ny firenena izany ity fifidianana ny Davida ity rehavana zay asan'Andriamanitra raha teo iaho izy no nifidy dia zany rehefa Andriamanitra nifidy dia inona nanjaratsika manaiky zay nofidin'Andriamanitra ity rehavana tsy fifidianana teo ny firenena korika hoe fitsapahana vahoakana fifidianana filoam-pirenena tsy isika no nifidy fa Andriamanitra no nifidy lay tompony fiangonana no nifidy olona ny krea atao anatin'ny fiangonana zay apetraka hiavaka anorenany fanekena eo anivon'io fiangonana zay nofidiny io arandrindra rehavana no hotsaroana mandrakariva fa raha misy zay nofidin'Andriamanitra dia anjara fiangonana dia manaiky zay nofidin'Andriamanitra hoe zao dia manaiky tsika fa reto olo reto nofidianana reto zany efa olo-boafidy mifanokana ny afasanandrasana aikoa zay mbola manao fifanana no votokanana zay ndrindra za fa ty masotro no ka tsy fatotsony vasivasy za hoe hoe mifidy olona eo amin'ny firenena voafidy Andriamanitra ity olona ity rehavana dia Andriamanitra no miantoka no momba azy Andriamanitra no mifidy Andriamanitra no momba Andriamanitra no miaro Andriamanitra no hanangatra azy ao anatin'izay rehetra ataony ary mahafinaritra rehavana fa tsy nifidy fotsiny ataon'Andriamanitra fa momba zay olona nofidiny fa tsy fidiny dia avelany fotidany fidiko dia ataovy zay ataonao fa za tsy miraranao fidiko dia nany anao mandeha any ataovy tsy mamela irery ny olona nofidiny Andriamanitra fa izy no miantoka amin'izay handavrarina io olona nofidina io ny anjara ndraikiny amin'izany olom-boafidy azy zany Davida moa rehavana dia lasa tena olona miavaka tokoa tao anatin'izany satria izy no atao hoe ray aman-dreny Mesia rehefa avy ao satria voaositra Andriamanitra nifidy ary izy io mbola nanositra anio olona io ho mpanjaka ary avy amin'ny taranaka io no hipoiran'i Jesosy Kristy
zay taranaki Davida arak'izay olom-boafidy anio io olona io ary mipotra avy amin'io no azahoana an'ilay misy aty aoriana. Raha malala rehetra amin'ny tompo hoe manorona fanekeny ny tompo ka hiantoka ny olom-boafidiny amin'izay rehetra ilainy na dia hiara-satra amin'ny fahavalo azy, satria mianam-pahavalo tokoa raha Davida tamin'izay fanantarahany asany, saingy Andriamanitra no miantoka amin'ny fandreseny, Andriamanitra no miantoka amin'ny fisandratany ao anatiny zany olom-boafidin'Andriamanitra zany. Raha malala rehetra amin'ny tompo tokony hotsaronao raha olom-boafidin'Andriamanitra ianao fa Andriamanitra miantoka anao, ary aza matahotra amin'izay fandraisana andraikitra amin'ny zara fanompoana izay tanterahana fa izy miantoka ny olom-boafidiny, tsy mamena ho irery ny olom-boafidiny, ny amin'izay anana ny olom-boafidy andraikitra ka arovan'Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra ary tafidery hatrany ny olom-boafidiny mba hatanterahany reny olom-boafidy reny dia adidy amanandraikitra zay manandrify azy arak'izany. Ary Andriamanitra iavana retiray mandeha tsarotsika reto tsarovatsika reto fa matoy izy afaka nanompona Andriamanitra teto amin'ny fiangonana dia satria Andriamanitra no nampahely azy, Andriamanitra no niaro azy, Andriamanitra no mitondra azy amin'izay rehetra ahafahany mantanteraka sy mandavorana ny zara fanompony eo anivon'ny fiangonana. Fa tsy zany ihany havana fa Andriamanitra koa no manome fahefana ananany anjara eto zany dia hoe omeko fahefana ianao ametraka ny tananao ny ranomasina sy ny ody, izany hoe Andriamanitra mihitsy no manome fahefana amin'izay anana ny fahefana amin'ny zavatra rehetra ka na ny ranomasina anynono izay maritsy ny atao hoe mety ho fahafatesana azy dia mana-pahefana amin'izany ny olom-boafidin'Andriamanitra. Raha ny ohatra rehefa nananantsika anjara fa tsy nomena ndraikitra fotsiny satria fa nomeny fahefana koa amin'izay ahafahantsika miay sy mandresy amin'izay rehetra mety ho fahasaranana ho lalovana eto amin'ity firenena mandalo ity noho ity maha-olom-boafidin'Andriamanitra antsika ity. Raha malala rehetra amin'ny tompo hoe ity Andriamanitra ity dia tena mikarakara ireo tokoa ary tena ngezabera dia ity tsy ataony hoe mpanombo itsony fa ataony hoe zanaka lamato. Ny antsoin'Andriamanitra Davida dia atao zanaka izy dia za zany atao ray ary izy zanaka lamato. Ny fipetrahany Davida amin'izay maha-olom-boafidin'Andriamanitra zay dia tena zanak'Andriamanitra izy, nataon'Andriamanitra ho zanaka izy amin'izany adidy amanandraikitra sahana zany. Ka ny mahazanaka ny zanaka raha dia mahafantatra ny sitraponina ray izy. Hoy tsoky teo tsy ataoko hoe mpanompo itsony fa ataoko hoe sakaiza, satria izay rehetra tamin'ndraiky no ambarako aminareo. Zany fiombonanay eo amin'ny ray sy ny zanaka zany dia tena zava-dehibe tokoa amin'izay ahafahany ity olom-boafidin'Andriamanitra ity amin'ny mahazanaka azy manao ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fanatantarahany adidy amanandraikitra amin'ny maha-olom-boafidin'Andriamanitra azy. Raha malala rehetra amin'ny tompo zanaka hoe zanaka tena zanaka mety tena fomba tena tsy zanaka ampielezana koa na zanaka ny elakelan-trano fa tena zanaka. Andriamanitra nanositra azy amin'ny zanaka izany, izy dia zanako asa ray izy manana ray pia manana ray mpikarakara ny olom-boafidin'Andriamanitra ry avana zany mahazanaka zanaka zany maray ny ray. Amarana ny afan'Andriamanitra sika ry avana dao le verenana kely ina moa leloateny tamo manona fanekeny amin'ny voafidiny ny tompo. Ina le voalohany manona fanekena firenena voafidiny ny tompo. Faharoa manona fanekena ny voafidiny tompo. Fahatelo manona fanekena ny taranaka voafidiny ny tompo. Tsy mijanona ho Davida ihany kery avana ity zavatra resantsika ity fa Andriamanitra koa la miantoka fa ny taranaka izay andimy ny taranaka Davida dia isitraka koa zany fanekena izay ataon'Andriamanitra izany. Raha ny avana mahafinaritra amin'Andriamanitra fa tsy nifarana eo amin'ilay olona ihany ohatra hoe za zao hoe zero dia taranaka ianao ihany pastera fatana fa tsy taranaka ho tsirarahaba tsia Andriamanitra rehefa mifidy dia vidiny ianao ataikely zanakao ny taranakao
na amin'izay mbola tsy voeritreritra akory aza ny aninany izy no mandray andraikitra mitahiry antsika sy ny taranantsika ary taranaka ho mandrak'izay zany fitiren'Andriamanitra zany zay zany fahasoavan'Andriamanitra zany avana fa tena fahasoavana mihoatra aloha zay aetrereo sy heverina zany fahasoavan'Andriamanitra zay omeny zany fa izao ry havana satria ray tokoa Andriamanitra raiko izy ray ny zanaka ray ny zafikely ray ny zafikasy fa tsy hoe zafiafan'Andriamanitra zafikelytro zafipaladian'Andriamanitra zafipaladiako tsia raiko izy ray ny zanako ray ny zafikelyko ray ny zafikasy sisy ray ny taranaka fadiby Andriamanitra fa tsy me mifanalavitra me mifanalavitra me mifanalavitra me mifanalavitra ray ny taranaka rehetrarehetra Andriamanitra dia zao filazan'Andriamanitra eto izy no mitaizany taranantsika ray ny taranakitsika ity Andriamanitra ity inandarisika raha dia mijoro vavalombelona ohatra manao fanekensika amin'ny batisa misy batisa moa rehefa fanekena ataon'ny batisa ijoro na miteny na miasa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hatonga ho fianarana amin'ny taranaka rehetra akahiriavana isika zany zao dia nantsoin'Andriamanitra mba ho vavolombelona ampitan'Andriamanitra amin'ny taranaka mifandiby fa ity Andriamanitra iko tena mandray andraiky dia zao fa lazany ahy raha sanatry mikiliolio na manao avy ny teniko reo taranaka reo zany kapokazo izy Andriamanitra tena ray tokoa Andriamanitra ka tsy mahajery titra ny zanany fa mandray andraiky mikapoka zay maditra ary mamerina zay amin'ny lalana izy tokony any edy hoe hoe tena ray tokoa Andriamanitra ry avana mandray andraikitra amin'ny fitaizana ny taranaka fadiby satria tian'Andriamanitra aharitra zany fanekena ataon'Andriamanitra zany ka tsy mijanona ao amin'ny tarina ihany fa isika zany toy ny taranaka fara mandimy amin'izay hita tanan'Andriamanitra ny voafity azanina no lohateny lefatelo hoe manodrona fanekena amin'ny taranaka voafity mitombo isika raha mila dia taranaka voafity firenena masina fitian'Andriamanitra ho amin'ny tenany mba ilazantsika ny fahasaran'Andriamanitra zay fa nifidianany sy tantanany ny fiainantsika raha malala rehetra amin'ny tombo zany no tena fahasoavana azo antoka tena azo antoka ny fiarahantsika amin'Andriamanitra ka na ny fiangonana manotombo na ny olombofety na ny taranakitsika rehetrarehetra anarena dia isitraka zany faneken'Andriamanitra zany avokoa zany tanteran'Andriamanitra tamin'i Jesosy Kristy ry havana zay lazay Kristy fa tsy misy marobaka zay eo am-pelatana ity Kristy ity ry havana no miantoka ny fananatsika anjara teny fampanantenana zay nataony ka atongatsika ho taranaka voafity miorona mandrakarivo ao anatin'izany fianakena ny tanteran'Andriamanitra zany ary ny fanekena zay ataon'Andriamanitra ry havana dia miorona amin'ny rany anao fandraisana tompo sika rehefa avy eo dia ny rany Kristy zay nalasa teo amin'ny azo fijalina no fototra mahazo antoka zany fanekena ny tanteran'Andriamanitra zany tsy aorona amin'ny zavatra hafa ry havana ny fanekena ataon'Andriamanitra na rany Kristy misy no fototra iorena zany fanekena zany raha malala rehetra ny tompo ny ry havana ampiainantsika mandrakarivo ka atorovatsika fa miorona amin'ny fanekena zay nataon'ny tompo isika amaolovidina isika dao ry havana averina kely le ina moa lekoratake zafa manorona fanekena amin'ny voafidiny ny tompo ina voalohany manorona fanekena amin'ny firenana voafidiny tompo faharoa manorona fanekena amin'ny voafidiny tompo fahatelo manorona fanekena amin'ny taranaka voafidiny tompo ho aminany tompo